Notoloran'ilay orinasa mpifandraisan-davitra Airtel Madagasikara mari-pakasitrahana ireo mpiasa mendrika sy nahavita be teo anivon'izany orinasa izany. Nahavita be satria dia efa niasa maherin'ny 10 taona teo anivon'ny orinasa Airtel avokoa mantsy ny ankamaroany izy ireo. Mpiasa misy roapolo menadahy eo anivon'ny orinasa Airtel notoloran'ny orinasa mari-pakasitrahana noho ny zava-bitan'izy ireo teo anivon'ny orinasa. Efa nahavita 10 taona mihoatra ka hatramin'ny 17 taona teo anivon'ny orinasa izy roapolo menadahy reto izay nitolorana ny méthode du travail aux employés méritants. Roapolo menadahy ireo mpiasan'ny Airtel Madagasikara no notolorana médaille sy certificat androany tato amin'ny hôtel Panorama. Izany natao dia mba ho fankasitrahana azy ireo no ny asa izay notontosainy tato amin'ny orinasa sy teto amin'ny firenena. Ao ireo nahatratra amin'ny 17 taona tato amin'ny Airtel Madagasikara, misy ny avy any amin'ny faritany, misy ihany koa ny ato Antananarivo. Maro ny antony mahatamana ny mpiasan'ny Airtel Madagasikara toy ny couverture santé izay voaray an-tanana zato isan-jato. Ao ihany koa ny fisakafoanana maimaimpona ato ampiasana ho an'ny mpiasa rehetra. Ankoatr'izay dia misy ny promotion izay ahafahan'ny mpiasa mandeha manohy ny asa any ivelany any amin'ireo firenena misy any Airtel. Nisaotra sy nakahery hatrany ny zava-bitan'ireo mpiasa Andriamatoa Meksan Bekandibata le jeneralin'ny Airtel nandritra ny fandraisan'ny fitenenana nanome tokony tenany fa tsy hanao ambany zavatra ny fikarakarana ny mpiasa eo anivon'ny orinasa endraiketany.